La 4G Patelma vous présente Ni Vavao. Beat, vois ta vie en grand. Beat. Manulchanao ni Fampalalambavao. Arainao ni Fampalalambavao miaraka amin'ny Spaghetti Francia. Spaghetti Francia, safidiko, safidintsika. Couche molle fixe, manulchanao ni Vavao. C'est mon plus beau secret. Blue Line TV safidy tsara indrindra manolotra anao. Ny vaovao. Vila iray anazandaro no voalaza fa ametrahana ny Claudine raha izay mamonjy any Manjakadrinina fa tsy ao amin'ny fonja. Nosakanana tsy afaka nanamarina fitazonana azy ao amin'ny fonja na tsy anefa ny mpanao gazety. Mpahandro sakafon'ilay vila no naseho ny mpanao gazety. Tsy tonga namaly ny antso natao ny chaîne pénale anticorruption azy dia tsy 67 hectares ilay solombavamboaka anazy izany. Aina ho vokatry ny fionana tsy azony rehetra natrehana teo amin'ny solombavamboaka sy ny ministry ny fitsarana teny amin'ny anteny miram-pirenena Antonio. Ilain'ny Madagasikara ny fidirana tamin'ny banka aziatika ho amin'ny famatsim-bola ny fananganana foto-drafitrasa raha toka mangarara ny ampiasaina amin'ny tetikasa azahoan'ny Madagasikara izany. Raha ny fitantanana ny mpitondra ankehitriny nefa aina mampitotongana ny firenena ny findramam-bola miopampana. Raha ampitso ny atrika ny fanadina-panjakana voalohany ireo mpianatra ao amin'ny kilasy fahadimy, 7 taona ny zandriny indrindra ary 14 taona kosa ny zokony indrindra. Milamina amin'ny ankapobeny ny fanomanana. Maresaka iraisam-pirenena fiara iray no nandona ireo mpandeha tongotra akaikin'ny moské iray any avaratra atsinanan'ny Londres. Asa fampirorona izay namoizana ain'olona. Olona iray no voasambotry ny pôlisy. Nadidinindreo arahanao afaka fotoana fohy. Miaraba tompoko lafinaritra tompoko vavy miaraba manokana ihany koa an'ireo mpanaraka ny Vaovao TV any amin'ny faritra indrindra ireo manaraka izany amin'ny alalan'ny FM Toamasina DSTV Antsiranana TNTV Fianaratsoa. Ny anomboantsika ny vaovao ary atsidika aminao ety ampiandohana ihany koa fa manambahiny sampana fampahalalam-baovao fa mialohan'ny izany aloha dia tsy tonga namaly ny antso nataon'ny chaîne pénale anticorruption azy dia 67 hectares ilay solombavamboaka nahazo izany vokatry ny fionana tsy azon'ny rehetra natrehana teo amin'ny solombavamboaka sy ny ministry ny fitsarana teny amin'ny anteny miram-pirenena ve izany fanadiny Andra Larson. Tsy azony rehetra natrehana tamin'ny alakamisy tolakandro lasa teo ny fionana teo amin'ny solombavambahoaka sy ny ministry ny fitsarana mahakasika ilay raharaha solombavambahoaka iray izay nampanatsoa ny chaîne pénale anticorruption no niayay amin'ny fisihana resaka kolikoly nataony ity solombavambahoaka ity. Na dia tsy azony rehetra natrehana izy ity fionana ity dia eno ihany nambangivangy fampiresahana noho ny fiakaran'ny feo tanaty fotezitra avy amin'ireo solombavambahoaka. Heno tamin'izany fa nandraona ny ala ao anatin'ny vondrona parlementaire SVM ireo solombavamboaka sasantsasany raha tsy fana no fampiatsoana ny namany io satria tsy tokony ho adinoa ny fahefanam-panatanteraka ho izy ireo fa tsy nirotsaka tamin'ny anaran'ny SVM izy ireo. Nahoana izay hatrany no enjehana eny amin'ny Bianco fa ianareo mpanatanteraka tsy misy voantsy eny Ambobao nefa ny zava-misy ianareo 10 eny mbola namonjy dia mahavita 4 V8 sy mahavita trano fonenana. Tokony hanokafana fanadihadiana manokana mihitsy ny harena azonareo tampotampoka ireo. Santonany ihany tamin'ny fionana solombavambahoaka sy ny ministry ny fitsarana ireo tanterina aminao ireo. Io tranga tamin'ny alakamisy tolakandro teny amin'ny lapananteny Mery io ve no nasahin'ilay solombavambahoaka tsy namaly ny antsony chaîne pénale natao azy hatramin'izao oro izao.
tsy maintsy fampiara-miratsy na terimera-pirenena sy ny gouvernemanta no ndresaka vola sy tombontsoa manokana toy ny fanomezana katikatra azy ireo hankalany tsy misy fanitsina ny volavolan-dalàna ro sy ny gouvernemanta rehetra ao amin'ny antenimera. Ny antenimera fahefanam-panao lalàna tokony anara-masina sy ny gouvernemanta mpanatanteraka ankehitriny no mitsipaka amin'ny fahefampitsarana ka mahasatsy mamaly ny antsony toy izany ve hampisy tan-dalàna. Namoaka fanambarana manoloana ny tsy fandriam-pahalemana manerana ny faritra eto Madagasikara ny Justice EP any Fianarantsoa tamin'ity androany ity. Anisan'izany tranga Atsakabary izay mbola mitohy ny fanadihadiana amin'izao fotoana izao. Sarotra ny fizotro ny fanadihadiana ankehitriny raha ny voalaza ny filohan'ny CNIDH fanadihadiana rindra Randranomanana. Very fanahy sy mampiteny moana ny mahita ny zava-misy eto amin'ny firenentsika. Sy manan-kantenaina ny sony ny vahoaka lasa toy ny sy tompo tanin-draza. Tsy voaro ny hain'ny olona sy ny fananany, vao omaly maty ny dahalo ny ben'ny tanàna tao Ambalakindresy sy mpiantsena telo tao Fanjakana, torak'izany koa ny mpandraharaha voaroba tany Masoabe. Saika isan'andro ny asan'ny jiolahy manakana fiarakodia amin'ny lalam-pirenena rehetra. Ravaina ny soatoavina maha-kristianina amin'ny alalan'ny fanimbasimbana ny fananana, indrindra ny fananana masina dia ny baiboly, sary masina, halatra lakolosy. Mampiorikoditra ny habibiana miseho tamin'ny ponina tao Antsakabary, ny fametavetana masera tao Antsirabe ary famonoana pretra tao Antsohihy. Izay no ampahan'ny fanambarana navoakan'ny Justice EP Fianarantsoa androany. Anisan'ny loha hevitra novelabelariny tao anatin'izany ny tsy fandriam-pahalemana izay manjaka manerana ny nosy. Anisan'ireo trangana fitsaram-bahoaka niseho tamin'ity taona ity ny Raharaha Atsakabary tamin'ny volana febroary lasa teo. Mbola mitohy ny fanadihadiana momba ny fitsaram-bahoaka tamin'io raharaha io. Efa niroso tamin'ny fanadihadiana ny CNIDH ary any amin'ny antenimera-pirenena sy ny antenimera-ndoholona ny tatitra. Mbola misy ireo sakana amin'ny fizotran'ny fanadihadiana raha nambara ny filohan'ny CNIDH. Taranay azy zany hoe efa misy zany ny fanadihadiana mandeha fa mbola tsy vita satria hoe amin'ilay mixte n'ilay vomiera mikarakaraan'io raharaha io zany dia ny gendarmerie sy ny polisy zany no miaraka ao. Zay zany ohatrany hoe mety maelaela n'ilay fandehan-javatra. Zay tsy milaza hoe iza no mavesa-danja na hoe iza no lahara-pahamehana, tsy izay mihitsy akory ilay izy fa hoe rehefa misy zany ny fanitsakitsahana zon'olombelona dia tsy maintsy atao zany izay ivoahan'ilay izy hoe tonga ny fitsarana dia rehefa fantatra ny marina dia mba ampahafantarina ny olona rehetra izay voakasika na ny vady aman-janaky ny polisy matsa zany na ny vahoaka n'Antsakabary. Ny takatra ny fanajanany zon'olombelona ny CNIDH no ireo trangana fitsaram-bahoaka niseho teto amin'ny firenena tamin'ity taona ity. Ho an'ity voamera-pirenena mahaleo tena misana ny fiarovana ny zon'olombelona ity, efa tafahoatra ny fanosihosehana ny zon'olombelona eto Madagasikara. Efa nanamafy ny tsy fahombiazan'ny mpitondra ny Justice EP eo anivon'ny fiangonana katolika sy ireo olon-tsotra ary fikambanana samihafa mivondrona ao amin'ny firaisankina ho an'ny fandriam-pahalemana ao Fianarantsoa. Isy ihany koa ny fotoam-pivavahana lehibe ho an'ny firenena amin'ny alarobia ho avy izao any Fianarantsoa ao aorianan'ny fanambarana nataon'ny Justice EP io. Mihoatra ny 700 n'ireo fandaniana no tsy voamarina tamin'ny tetikasa fanaovana vaksiny fahobe teto amintsika izay nitohanan'ny famatsim-bola Gavi Alliance. Tsikaritra izany nandritry ny fanamariana nataon'ny mpamady vola tamin'ny volana martsa lasa teo. Andry Rarson. Fanaovana vaksiny fahobe maro anjaja no vatsian'ny Gavi Alliance vola maneran-tany. Isan'ny mpikambana ao ny UNICEF, OMS, Organisation Mondiale de la Santé, ny Banque Raisam-pirenena, ny Fondation Bill et Melinda Gates. Efa ho 17 taona no nitsanganana fa 9 taona ity fikambanana ity niara niasa tamin'ny ministera lefitry ny gouvernement tamin'ny sahana fahasalamam-bahoaka eto amintsika. Nandritra ny fanaovana tatitry ny fandalian'ireo vola avy amin'ny Gavi Alliance tamin'ny volana marsa lasa teo, izay natrehan'ny staff rehetra ao amin'ity ministera lefitry ny gouvernement tamin'ny sahana fahasalamam-bahoaka ity, izay nahitana ireo solotena ny UNICEF, OMS, ny Banque Raisam-pirenena,
ary ny ekipa Gavi Alliance avy any Genève tao Bevelantanana nafatarana fa raha isanjato ny asa tokony ho tanterana monja ny voamarina 720 isanjato mampiaya ary 70 isanjato ny fandaniana dia tsy voamarina avokoa. Antapitrisa marariary no lavaka araky ny voalaza ny tatitry ny fandaniana natao. Tsy nitetika asa ny arahana tamin'ny Gavi Alliance irerina tan'izany fa teo ihany koa araky ty tatitry ty nitetika asa Pasoba ny arahana tamin'ny vondrona Européana sy ny UNICEF, ny FAV Polio ary ny OMS na ny Organisation Mondiale de la Santé. Raha ny fepetra tokony ho izy dia hotakindra ireo amin'ny fanjakana amin'ny fanafana manontolo ireo fandaniana tsy voamarina ireo vao mety roso amin'ny dingana manaraka amin'ny famatsiana tetika asa manaraka indray ireo mpamatsy vola. Vokatry ny fitantana tsy mahomby atao amin'ny mpitondra toy izao ve ny ampiatondray ny fiaraha-miasa ao amin'ny mpamatsy vola ka hiteraka fiatraika ny tsy ho azo amavanina ao amin'ny fahasalaman'ny zaza malagasy. Izay nambaran'ny OMS ihany fa ny 570 isanjato dia hiaran'ny fanjaritsakafo avokoa. Ankoatran'ny olana amin'ny fanomezana miendrika fanerena ny vahoaka hanao vaksiny, nahitana tsy fahatombanana ihany koa ankehitriny ny fampiasana ny teti-bola nentina na natanterahana ny fanaovam-vaksiny. Tokony ahitana vokatra mazava ampiasana ny vola rehetra. Andratsana ny fanazavana sy ny fepetra raisina amin'ny tompon'andraikitra amin'ity raharaha ity. Ilain'ny Madagasikara ny fidirana tamin'ny Banky Aziatika ho famatsim-bola ny fananganana fotodrafitrasa raha toka mangarahara ny mahakasika izany raha ny fitantanan'ny mpitondra ankehitriny anefa ahina ampitotongana ny firenena ny findramam-bola mihoapapana. Fanadiny mianta randrianefo. Tafiditra mpikambana ao amin'ny BAI na ny institution financière asiatique spécialisée en investissement d'infrastructures i Madagascar. Mpikambana non régional no isokajinantsika no isika firenena afrikanina. Maro no ahafahana maka tombotsoa amin'io banky io toa ny mety azona famatsim-bola ny fisiny fifananana eo amin'ny samy mpamatsy vola. Miankina tanteraka amin'ny fahaiza-mitantana nefa no ahafahany firenena tsy hiditra afa-ty antoka manoloan'izay. Raha ny zava-misy hatrizay no jerena, tsy niteraka tombotsoa ny vahoaka amin'ny ankabeny ny fahazona famatsim-bola avy amin'ny firenena sy sehatra hafa noho ny tsy fisiny mangarahara sy ny fijerena ny tombotsoa manokana. Olana hatrizay ny fampiasan'ny fitondram-panjakana vola amin'ny tetikasa tsy mamokatra. Tonga dia ho hisy impact goavana be amin'ny fiainam-pirenena io resaka io raha vao hoe mitratrevatrevo tsika tsy nitrosany ny olana fa fampiasana an'le trosa. Zany le izy le fitantanana an'le trosa eny ny olana amin'izao fotoana izao hita Madagasikara. Le trosa zany mila jerevana tsara hoe rehefa mitrosa manko Madagasikara amin'izao fotoana izao ny olana dia makany amin'ny secteur non productif. Zany hoe tsika zany tsy mahafehy ny priorité sy ny urgent. Ankilany, tsy afaka mindram-bola amin'ny banky hafa toa ny BAI Madagascar raha toka tsy miova na foanana ny fifanarahana natao mikasika ny FEC na ny facilité élargie de crédit. Raha toka miditra amin'ny fanaovana ny fifanarahana nefa miantona avokoa ny famatsim-bola rehetra eto amintsika. Tsy ahivina fa 70 isanjato ny volam-panjakana fanampiana avy any ivelany avokoa ary ny 90 isanjato ny PIP na ny programme d'investissement public avy amin'ny famatsim-bola ihany koa izay tafiditra anatin'ny fifanarahana amin'ny FEC. Misy fepetra BDP zany le FEC. Ka raha tsika zany miditra any amin'ny BAI nefa tsika tsy hanao renégociation an'le FEC any amin'ny FMI misy non-sens zany. Misy non-sens. Madagasikara zany tokony hafantatra hoe inona moa ny tadiavintsika. Hoe ny FMI tsy mametraka olana amin'izany hoe renégocier voary fa zao nefa ho an'ny dikany. Raha vao mirenégocier amin'ny FEC tsika tonga dia ny vola mpamatsy vola traditionnel zany tonga dia miantona aloha satria miandry izy le accord vaovao ataontsika amin'ny FMI. Zay izy vao moka vola. Ny dikan'izay manana an'le crédit relève Madagasikara ao anatin'izay fepitaona izay. Raha fitinina, mbola sarotra ho an'i Madagasikara ny azo vokatsoa amin'ireo findramam-bola isan-karazany hatreto. Ahiny mpanara-baovao ihany koa ny tambiny takin'ity banky aziatika ity. Ankoatry ny fanjakana tsara tantana, mety misy tambiny amin'ny resaka fitrandrana eto amin'ny nosy ve? Hatreto aloha, tsy mitsahatra mibabitrosa ny firenena. Miisa 570 ny mpikambana amin'ny BAI, anisan'izany ny Allemagne, Frantsa, Italia, Thailande sy ny maro hafa. I Chine kosa no manana renivola be indrindra miasa ao aminy. Vary maimam-poana 307 taona nomen'ny gouvernement tasinoa ny firenena malagasy ampahany amin'ireo fiara-miasa misy eo amin'ny firenena rontonta io fanomezana io ankilan'io anefa tsy mazava ny takalony. Lili Rabeata.
tahaka ny efa nentina taminao teto amin'ny fampalalam-baovao miambaribary hatrany ny fironan'ny mpitondra ankehitriny amin'ny fiara-miasa amin'ny Sinoa. Vary 304 taona no nomeny governemanta Sinoa teny amin'ny serana Atsambony Tomasy ny maraina io. Tsy misy tambiny io fanomezana io, tsy misy vidiny fa fanomezana araky ny fireharehan'ny filoham-pirenena. Ny tanisa ihany koa ny filoham-pirenena ireo asa vatsian'ny firenena Sinoa vola tahaka ny fanorenana fotodrafitrasa. Ny ambadika ireo fifanarahan'ireo anefa tsy misy mazava. Raha ny zava-misy aloha, voatonontonona hatrany ny mpandraraha Sinoa amin'ny fampiasam-bola tsy mazava eto amin'ny tany sy ny firenena, indrindra ny fitrandrahana renakibon'ny tany, ny raharaha-tany Soamamanina, ny any Betsaika sy ny maro hafa. Tsy nahenona feo ny mpitondra tamin'ireny raharaha ireny. Ankehitriny, miverina moramora ny fiarahana ary manamafy izany ny mpitondra fa mbola ho maro no hanomezana sehatra ny Sinoa eto amin'ny firenena. Inona marina no ambadika ireo fifanarahana amin'ny rotonta. Arahina ny tohin-draharaha. Momba ny lalàna fanontsinana ny fitantanana mbola mpanjakana ao amin'ity taona ity nampitomboana indray ny vola omen'ny fanjakana entina hanampiana ny orinasa JIRAMA sy Air Madagascar. Raha ny fanazavany Bahay Toekarena iray tsy ny fanampiana vola no lahara-pahamehana. Fanadiny Michela Ranarzon. Fanarenana ny kompani pitaterana Air Madagascar voalaza fa isan'ireo vendohan-draharahan'ny fanjakana no ity orinasa mpanjakana ity ananany fanjakana petrabola betsaka indrindra teo aloha ary isany nandrandraina hampidi-bola betsaka ao anatin'ny kitapom-bola mpanjakana. Tafiditra ao anatin'izay drafitra fanarenana izay indrindra ny fitadiavana mpiara-miombonantoka stratejika teo aloha teo ary nahafantarana fa i Aerostral no nahazo izay toeran'izay. Herinandro vitsivitsy taty-aoriana voasoratra tao anatin'ny volavolan-dalàna laharana fa 412 tsipika 724 tamin'ny 9 Jona teo momba ny lalàna fanitsiana ny fitantanam-bola mpanjakana ho amin'ny ity taona ity fa nampitombony indray ny vola omeny fanjakana entina nampiana. Raha ny fanazavany Bahay Toekarena nanaovanay fanadihadiana, tsy misy tokony tadiavana mpiara-miombonantoka stratejika raha toka mbola ny fanjakana no amen'ny trosa. Tsy ny fanatontonana vola ao anatin'ny kompani pitaterana ity no vahaolana fa ny fijerena ifotony ny olana indrindra any amin'ny fitantanana ary fametrahana drafitra mazava ahitana vokatra tsara. Le hoe vola natokana tao amin'ny loi de finance rectificative hoe omenan'ny Airmad dia raha ny fiore amin'ny vaovao aloha dia hoe io vola io amerenana ny trosan'ny Air Madagascar dia rehefa miverina le trosa dia zay les partenaires stratégiques zay vao tena hoe sahitatana. Misy remarque maromaro azo atao an'ilay ny remarque voalohany aloha dia amin'ny principe mihitsiny misy ny atao hoe effet de levier amin'ny trosa. Le effet de levier io dia zao no principe an'ilay izy amin'ny resaka finance. Tsy tsara mihitsy ianao mitrosa raha ohatra ka lezana bola amin'le trosa ahatonga anao lasa tsy rentable intsony. Olana ara-pitantanana izay efa tarazo tamin'ny fotoanan'ny tetezamita izay nafilohan'ny filankevim-pitantanana ny Rajaonarymampianina Rajaivona no isany nampitarazoka ny fanarenana ny kompani pitaterana ity. Tsy mifanalavitra amin'izay ihany koa ny mikasika ny orinasa mpanjakana JIRAMA. Tsy misy vahaolana lavitrezaka tolotry ny fanjakana raha ny fanazavana ankoatry ny fanetsetsemana vola izay tsy mitondra any amin'ny fampandrosoana. Amin'ny milina manodidina ny 500 ampiasain'ny JIRAMA, 100 amin'ireo no mandeha solika raha toka mandeha menaka mavesatra ny 500 ambiny. Koa zany ny JIRAMA dia mitovy amin'izay mihitsy ny hoe ampidi-bola be ianao anatin'ny JIRAMA nefa ve rentable ve aloha le orinasa. So dia hoe lasa gouffre financier fotsiny ampidi-bola foana ianao nefa le structure an'ilay entreprise mihitsy ny hoe betsaka raha vao hoe betsaka zany ny charge noho ny produit zany hoe betsaka kokoa ny dépense anao noho ny recette anao dia automatiquement le izy zany tsy maintsy perte foana. Dia raha vao structurellement perte le entreprise dia tsy ilaina mihitsy ny manao subvention fa fantatra vao mainka vola arina. Fa ny zavatra atao aloha voalohany indrindra dia hoe ahoana ny tokony atao mba hahatonga le orinasa zavatra anankiroa sady manasoa ny vahoaka no tsy mamperte intsony. Voalaza ao anatin'ity lalàna fanitsiana ny fitantanam-bola mpanjakana ho amin'ity taona ity fa nitombo 3,7 miliara ariary ny sora-bola fanampiny entiny fanjakana hanohanana ny Air Madagascar raha toka 400 miliara ariary ny an'ny JIRAMA.
Nahitana tapiakarana 5 faingo enisanjato ny fitambaran'ny fandaniam-bolam-panjakana raha toa ka 5,790 faingo 2 miliara ariary zany teo aloha nahitsy ho 3,750 faingo 10 miliara ariary zany. Araka nitantsika tamin'ny lohatenim-baovao teo ty vila iray anazandary no voalaza fa ametrahana ny Claudine Razay mamonjy any Manjakandriana fa tsy ao amin'ny fonja nosakanana tsy afaka nanamarina ny fitazonana azy ao amin'ny fonjana tsy anefa ny mpanao gazety mpahandro sangafo an'ilay vila no naseho teny an-toerana moa Fiona Saina. Zafady salama nareo tompoko azo atao ve famba hitondra olona mpanao gazety zay ilazana fotsiny amin'le hijerena fotsiny hijerenao avianao ty midiranao ty riny chambre anay dia ty chambre anay io ny douche WC anay dia io lakozia branlehilahy daholo io sao dia ataonareo misy suivoka izy indray na sao dia andaingo ohatrany fanaon'olona. Tsy tao amin'ilay vila voalaza fa misy azy Claudine Razay mamonjy nandritra ny fidinana no tanterahin'ny mpanao gazety teny an-toerana. Nosakanana nandritra ny minitra maro ny mpanao gazety teo ambavahadin'ilay vila voalaza fa nametrahana azy saingy aveo navelany hiditra ihany. Ao am-ponjandro Manala ny Claudine Razay mamonjy raha ny fanazavany lehibe ny fonja eny Manjakandriana. Razay mamonjy no antsindihanao eto izy dia ato anaty fonja Manjakandriana. Tsy mbola mivoaka tato izy niditra teto izy avy any Tamora tamin'ny tasaloha azafady. Tonga teto izy ny alakamisy 15 juin 2017 tamin'ny 4 sy 7 zay no gadona teto amin'ny fonjany Manjakandriana zay nateriny Andriamatoa directeur de sécurité en établissement pénitentiaire sy Ramatoa Drapy Analamanga ary narandreo agent d'escorte anankiroa vavy zay nitondra azy. Tsy mbola mivoaka amin'ny fonja Manjakandriana izy fa ao anaty fonja ao ihany hatramin'izao. Trano eto koa dia tsisy mipetraka hatramin'izay fa no fahandro zareo mpahandro sakafony Ramatoa Claudine Razay mamonjy io trano io mpahandro sakafony ao. Mila lalana manokana ny fidirana ao am-ponja na dia anamarina vaovao aza raha ny fanazavana hatrany. Nambara ihany koa fa miaraka amin'ireo voafonja miisa 770 i Claudine Razay mamonjy. Toy izao ny nambaran'ity lehibe ny fonja ity momba ny fahasalamany ary koa ny mahakasika ireo fiara 4x4 sy ilay Mazda mena manoloana ilay trano. Toepahasalamany aloha salama izy ohatra ny olona tratrany dette morale rehetra moa rehefa miditra amin'ny fonja dia hitanao ihany fa somary misy izay hoe zay araritsaina zany ny filazaza rehefa voafonja toy ireny ny olona. Dia ny faharoa manaraka an'izay ny fomba fitazomana azy eto izy io natao hoe mandat dépôt IP hozy zay instruction préparatoire zany hoe ny azonay mitazona anazy dia mandritra ny 7 volana. Ty le Mazda menamena le voalazan'le gazety hoe vezivezy ao amin'ilay trano satria sa tôbila izay mikarakara ny sakafon'le voafonja zay tazominay ao anivon'ny fonja. Raha ny fanazavany mponina manodidina kosa ankilan'izay ao amin'io tranona zandary io no misy azy antony mampisy ny fivezivezena nanomboka ny alakamisy teo. Ireo misy mpianatra be dia be zany mandalo ety makaikina ety mpianatra be dia be dia mandeha zay ihany no natsikaritra an'izay hoe izay ankiziky ny oraka hoe oay iny Claudine dia gagagaga ihany fa talohan'izay aloha tamin'ilay fotoana nahatongavany taty misy an'le Mazda menamena iny aloha ny tonga voalohany tery ohatra natsikaritra sécurité zany zay teo polisy angamba reny navana fatarana rehefa tazany lavitra fotsiny moa le izy dia zay ny tena an'izy hoe misy an'le 4x4 reo fa mezivezy be io tsy any amin'ny prison fa mezivezy fa eo amin'le trano mitokana io tena zay misy ny tena izy hoe hafahafa ty zavatra ty fa ohatrany tsy ary ngamba le raha matory fa ohatrany ery ananiny ery Mpahandro sakafo no nasehon'ny mpanao gazety ary nolazaina fa mipetraka ao. Mipetraka ny fanontaniana manoloana izany. Mpahandro sakafo ve mila fiara 4x4 fa eo ihany koa ny mpahandro sakafo ao amin'ity trano ity ve no vangina mahatonga ireo fiara eo anoloan'ny fidirana sa i Claudine Razay mamonjy voalaza fa any am-ponja. Ny fakana fahazahon-dalana ihany koa ho an'ny mpanara-baovao
fomba iray iomanany ity mpandrara ity sy ny ekipany miomana ary miverina ao amin'ny fonja raha tsy ao ny tenany miandry ny mangarahara momba ity raharaha ity ny mpanara-baovao manoloana ny fanafenana ny marina inina atao eto amin'ny firenena. Misy mitady andrava amin'ny fanangonana tsoniny fitakiana nataon'ny mpandraran'ny fonja ony filoha-hevitra voalohany ity sindika ity fampanantenana nataon'ny praiminisitra ny amahana ny olan'izy ireo amin'ny herinandro ambony farafahatarany. Fanadiny Mikael Ramalola. Misy mitady andrava ny fitakian'ny mpandraran'ny fonja hoy ny sindika-ny mpiandro fonja. Misy manangotsony any Ambadikany izay mitsipaka ny fitakian'ny sindika efa nampanantena ny praiminisitra fa hovaliana amin'ny herinandro ambony farafahatarany ny fitakian'ny sindika-ny mpandraran'ny fonja. Ny anay matoa zay mangataka tena mahitsy tala amin'izao zany dia mba tsy hidirana amin'ny zavatra ankoatran'le fanaovana an'le fitakiana zany le izy. Dia ny zavatra tiako tsindrina ihany koa itsika zany administration pénitentiaire mpiasa mpandraran'ny fonja mitandrema ianao amin'le mpanangotsiny manerana ny fandrarana ny fonja manangotsiny zay tsy fantatra hoe atao ahoana le fanangonana an'le tsony faharoa manarakaraka an'izay le izy tsy le momba an'izay le resaka hoe association zay fa ny syndicat de l'administration pénitentiaire zany no nangataka an'ilay fionana ary le fionana dia lasa fionana nisy fandresena le fionana satria nekena io zavatra io. Fampiakarana ny indemnité de risque, indemnité de logement, ny fanatsarana ny fotodrafitrasa eny anivon'ny fonja, ireo amin'ny ankapobeny no tena takininy eo anivon'ny mpandraran'ny fonja. Niresaka ny fomba namindrany ny Claudine Rasaimamonjy any Manjakandriana 2 andro monja ny tazomana azy. Tao an-tamora ihany koa ity filoha-hevitra voalohany sindika-ny mpandraran'ny fonja ity. Tsika aloha zany afaka mijery ny effectif ao an-tamora ao. Tena mampalahelo ny olona satria misy FNVC. Donc le izy zany mba ialana amin'le resabe taty avelany hoe sao dia napetraka amin'le toerana ohatrohatran'izay io le zavatra io filo. Za aloha zany tena nanara-maso an'izany tokoa hoe sao dia zany le izy. Fa rehefa jerena le izy ao zany dia tsy afaka atao sanatria hoe olona ray mifampitaingina eo na ohatran'izay satria tena efa tery be le izy. Dia ny any Manjakandriana fonjan'ny vehivavy. Ary le izy za dia miteny anareo mpanao politika koa aza tenenina tsony le Manjakandriana hoe fonjanareo. Aza tenenina zany fa alô le izy ao daholo tsika menakavy atao tamorata fa tsisy atao an'izay tsony le izy fa fonjan'ny vehivavy le any amin'io toerana io. Hatreto zay ny afaka avaliko fa ny ankoatr'izay kosa any amin'ny lehibeny amin'ny ambaratonga ambony indray zany. Raha tsy ivana dia tafiditra tao anatin'ny fitakiana ihany koa ny fanovana ny lalàna mikasika ny fisondrotana ny gradin'ireo mpandraran'ny fonja izay tsy mifanaraka amin'ny zava-misy intsony hoy izy ireo. Ankoatr'izay angatahana izy ireo ihany koa ny anamboarana ny fanjakana fonja vaovao noho ny fahateren'ny fonja eto amintsika. Iamafy ny fitakiana raha toa ka mbola manao ny fampanantenana pokaty hatrany ny fanjakana ho hatrany ny fanazavan'izy ireo izay avy eo anivon'ny sindika-ny mpandraran'ny fonja. Tahaka ny mahazatra alohany anarantsika ny toy ny vaovao ireto misy dokavarotra. Parabola ndray zao ny tena mila engagement ve mila décodeur 0 ariary sura fa zay vao teny ivoaka ny sary sura oya hoe sura idirana idura sura Parabole Madagascar, tsy misy engagement sady maimay pona ny installation. Parabole Madagascar, la télé comme je l'aime. Azambasar piaro anao madama Inona ty fananino voakaiky tromboka za tamialina mampiasa frascoil hody moka tsy maseptra mosquito frascoil ampiasa enondrehetra mampiasa frascoil misy parfum karazany enina mosquito frascoil tsy mora tapaka no maritra mampiasa frascoil hody moka tena tsara mosquito frascoil mampiasa mosquito frascoil matory ampilaminana. Ao amin'ny Blue Line TV tia mambidy manokana 700 be zao azonao ny chaîne rehetra mandritry ny ray volana 45 000 ariary ny chaîne rehetrarehetra fa lasa 30 000 ariary raha makatelo volana mihoatra. Blue Line TV io ny tolotra mora indrindra tsy voatery mividy lafo tsy misy engagement ary tolotra azonao jifainy eny amin'ny mpanjinjara Blue Line rehetra eny amin'ny tsena supermarché ary eny amin'ny shop Liantso.
Blue Line TV safidy tsara indrindra. Akory lay e! Finaritra raha andria. Manahoany? Manakory nareo? Akory ale? Salama aby. Mbola tsara e. Za malagasy. 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 Sirop de canne à sucre fabriqué par Zam. Un savoir-faire pour agrémenter vos cocktails. Shell Extra Challenge ho lasa lavitra kokoa lalao-goavana miaraka amin'ny Shell Super Extra azona fiara sy solika mandritry ny herintaona raha andray anjara mividiana solika 2,000 ariary farafahakeliny eny amin'ireo station Shell na midira en page Facebook ny Vivo Énergie Madagascar fisoratana anarana manomboka ny 9 jona hatramin'ny 13 jolay fiara miasa miaraka amin'ny Sikam. Toi aussi, viens vivre l'aventure. Le casque VR est offert pour tout achat du nouveau smartphone Telma Dream. Le plus grand écran 4G avec 5,5 pouces, dual SIM, capteur d'empreinte pour seulement 364 000 arrière TTC via Mvool. Telma, numéro 1 des vrais cadeaux. Spaghetti tena machiro. Spaghetti français. Muravirti tsara qualité. Spaghetti français. Sumirekidekita. Murandrauna. Mitumbu tsara. Muramasaka. Avitana karazan-tsakafo. Spaghetti français. Mampire antsika jiaby. Spaghetti français. Spaghetti français. Safidiko safidintsika. Miverina eto amin'ny fampalalam-baovao isika. Notsipahany fitsarana avo momba ny lalam-pandroana ireo lalàna roa natolotry ny anteny mera-pirenena ny tsy fanarahana ny dingana nandritry ny famolavolana izany no isan'ny antony izany hoy ny fanambarana navoaka ny HCC. Fanadina. Namoaka didy laharana faharoambin'ny folo HCC D3 ny 12 jona 17 sy roarivo ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana. Makasika ny lalàna laharana 17 sy roarivo tsipika aotraotra ray momba ny Marboninaitra sy ny 17 sy roarivo tsipika aotraotra roa momba ny lalàna amin'ny feny fifamoivoizana. Araka ity didiny voaka ity, tsy mifanaraka amin'ny lalam-pandrenana ireo volavolan-dalàna nentina teny amin'ny HCC. Ny tsy fanarahana ny dingana ara-dalàna no antony nandavan'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana izany ihany koa. Ohatra amin'izany fandikan-dalàna izany, ny tsy fampino soni izay tsy misy afa-tsy ny filohan'ny anteny mera-pirenena sy ny andro ny voany ihany no tao anatin'ny antota taratasy. Ho an'ny mpanara-baovao, tranga iray ahafahana mitaratra ny fomba fiasan'ny anteny mera-pirenena ity fitsipahana nataony teo anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana ity. Araka ny fanambara teny am-piandohana dia manambahiny sampana fampalalam-baovao amin'ny ity alina ity tsy izany fa Andriamatoa Zo Andrianombanina izay tompony andraikitra avy ao anivon'ny Iskam miarabanao tonga so eto amin'ny sampana fampalalam-baovao. Fantaniana petraka aminao voalohany misy tolotra ve vaovao isa efa nisy tao amin'ny hoe voivoaka indray. Miarabanao rita ary misaotra mandray eto amin'ny Kolo TV. Ie, misy tolotra vaovao tokoa izay atolotray, tsy tena hoe vaovao moa izy io fa tolotra efa nisy ihany. Formation, oui. Faniverina le tolotra formation continue diplômante zany hoe zay olona professionnel ka te améliorer ny performance-ny dia manome formation zay diplôme reconnu par ny FOP izy io afahanao mivoatra amin'ny asanao mahay kokoa ianao ny asanao ary afahanao mandray responsabilité ambony kokoa. Zay ny tolotra ho atolotray angambany amin'izao efa nisy io tolotra io fa ny zava-baovao zao ianao raha ohatra ka tsy diplôme tediavinao fa certificat zany hoe partie kelin'io diplôme fotsiny ny ilainao dia afaka manome izany zay amin'izao fotoana izao. Inona ny tombotsoa azo ary amin'io fiofanana io? Tombotsoa azo voalohany indrindra araka ny teneniko teo reconnu par ny FOP izy io zany hoe diplômanao aloha dia eken'ny eraky Madagasikara Ray manontolo. Faharoan'izay ny tolotra zay omenay dia
tena destination des professionnels zany hoe zavatra ampianarinay tonga dia afaka ampiasainao any ampiasana koa mampiakatra ny performance anao any ampiasana zay ny olona hoe efa miasa ihany zany no afaka manao an'izy ity tena marina aloha olona efa miasa no afaka manao azy io zany hoe minimum 2 ans d'expérience no tafiditra ny anton'izay dia justement noho ny les formations omenay tena destination tena hoe formation pragmatique zany hoe tena outil no omenay ka olona efa miasa no afaka mandray an'izay outil zay dia ary ny mpampiasa ve afaka miditra manao an'izy io ny mpampiasa afaka miditra koa fa ny tena tsara angamany raha mpampiasa mahafantatra hoe ty misy mpiasako manana potentiel hivoatra alefa ao atsy aminay fa ho développenay le potentiel dia ary misy sivana ary ve fa nyteny ihany ianao teo hoe misy ve 2 ans d'expérience akoatran'izay ve misy sivana Ie, ny sivana aloha tsy tena tsoko hoe sivana le izy fa misy test de niveau alohan'ny hidiranao mianatra ao amin'ny ISCAM. Zay test zay passenao aloha dia ho tsarainay dia afaka afanay miteny avy eo oui manana le niveau ianao afaka miditra amin'le formation io. Zay ny voalohany. Faharoan'izay minimum mila manana bac ianao. Bac plus 1, bac plus 2, bac plus 3 arakaraka ny niveau anao ny ampidiranay anao anatina niveau micorrespondre amin'ny fahaizanao. Rovina ry reo fidirana mombamomba reo hoe zavatra ho ampianarinareo reo. Ia, fidirana dia amin'ny septembre ny ditoanty. Ny inscription efa manomboka amin'izao tsika amin'ny teny izao. Efa misy test de niveau manomboka amin'ny juillet sy août. Zay raha manao inscription zao ianao dia efa tonga dia manao an'io test io. Zay angamba ny azoko tenenina. Fa inona daholo ary reo hoe ho ampianarinareo anatin'ity hoe ho an'ilay olona efa miasa zay? Maromaro ny ampianarinay 400 euros 10 mois de formation no omenay mandrindrina io. Tsy ary tanisaka daholo moa programme fa mavesabesatra izy io. Ny fianarana tena mety amin'ny professionnel satria miditra amin'ny 5 sasany ariva ka hatramin'ny 7 alina. Ahoana ny fotoana hoe olona miasa? Miditra amin'ny 5 sasany ariva isika ka hatramin'ny 7 alina. Ary ny sabotsy miditra amin'ny 7 sasany maraina ka hatramin'ny 12 sasany. Ka afahanao miasa tsara izay maraina ka ny ariva ianao tonga mianatra amin'ny ISCAM. Mety ho fantatra ve rinabo le hoe tena hoe resaka hoe marketing fotsiny ve sa resaka le hoe le zavatra ho atao zany les modules maromaro tena maromaro module effectivement marketing misy comptabilité misy finance misy ressources humaines misy maromaro module azonao ianaranao fa ny tsaratsara manantona anay manontany information dia omenay zay. Afaka azavainao ary hoe aiza ho aiza ho an'izay olona hoe zay vao mahainao antsika hoe aiza ho aiza misy ny ISCAM sy ny information raha te hoe anatona anareo izy micontact. Ny ISCAM eo akady tapaka eo akady fotsy zany misy azy. Eo pitany SRK ambadiky ny nectar akady tapaka. Dia mandroso kely eo ianao fantatry ny olona tsara ny ISCAM. Mety misy site web ve hitany amin'ny site web anareo izy? Hitany amin'ny site web anay izy mitape ISCAM fotsiny ao amin'ny Google dia mahita ny site web nay. Mazava angamba zay fa afaka mafisinao ary ve rovina misy an'le fisoratana anara inona aby ny zavatra ilaina sy ny rehetrarehetra dossier hoe inona ny ilain'le olona. Ia, tsaratsara manantona anay directement amin'izao fotoana izao efa manomboka izao ny inscription tonga dia manantona anay ianao satria ny dossier à fournir somary misimisy ihany ka tonga dia tsy ho votanisa asika eto fa tonga dia manantona anay ianao ka omenay anao daholo ny information rehetra ilaina. Ary le verenako kely amin'le test io ve zany manoratra ihany sa misy miteny? Test écrit no ny anomboantsika azy. Test écrit ny anomboantsika azy dia avy eo misy test oral entretien moa zany ny fiantsona azy fa tsy tena hoe test loatra. Dia afaka amin'io ianao afaka mandray an'le formation tsara. Ny ary fa mazava tsara angamin'izay fa soranao fa inteto amin'ny sampona fampahalalam-baovao. Enao ny sorana toko. Ny anoizatsika ny vaovao kosa indray dia nanao hetsika fanairana ny tompona andraikitra sy ny mpitondra fanjakana ireo mpianatra eny amin'ny ENS ampifilota amin'ity androany ity. Maro loatra ny vola aloha hoy izy ireo ka ila hitovy amin'ny sekoly tsy miankina fanadina. Nivoaka ny efitrano ireo mpianatra. Tsy nisy marimaritra iraisana nandritra ny fivoriana nataon'izy ireo sy ny solotenan'ny mpampianatra. Ny vola tsy maintsy alohan'ny mpianatra tsirairay avy ao amin'ny 4e et 5e année no olana. Lafo loatra io vola io hoy ireo mpianatra, tsy hita intsony ny mahasekolim-panjakana azy. Fa raha ohatra izy tsy nanteny hoe tsy mitovy ny agrosy politika, eny mety tena tsy mitovy tokoa
fa io faiza mihetsika le école misy anao ihany no anampiny ministère anao ny ENS zao rehefa aveo branche miaraka amin'ny io rehefa aveo ny faiza mihetsika le mpitondra ihany no mampatonga an'le hoe maivana na tsy manamaivana an'le zavatra hoentiny fa tsy excuse mihitsy zany hoe ny ankizy natao tsy de azo lena amin'izy hoe tsy maintsy mandoha an'le droit ianao nefa n'izy mitovy amin'ny privé ihany mahatonga ny ankizy makato tsy manambola hoe cycle ray ny ama1 ny ama2 zany tokony hoe horay dia fambananay zay tamin'ny heritaona hoe andoha le 1,200,000 dia fitaovana iny afaka alovaniny ao aloha iny zany dia rehefa zay miakatra M2 ndray efa nisy M2 tato M2 recherche tamin'ny heritaona dia mbola mandoha ndray zay mihoatra ny nalohanay tamin'ny heritaona dia ny M1 zandrinay mbola mandoha ny nalohanay tamin'ny heritaona. Droit pédagogique efatra hetsy ariary no tsy maintsy alohan'ny mpianatra ao amin'ny 5e année ary efatra alina sy 2 hetsy ariary ho an'ny 4e année. Efa natao ny fampidinihana ny rana tamin'ny solotenan'ireo mpianatra mialohany ametrahana io vola io hoy ny tompona andraikitra ary miandra ny sosikevitra avy amin'ny mpianatra raha misy ny fanatsarana tokony atao. Raha mbola mahita ary zareo rehefa avy mitsoka sifle rehefa aveo hoe tindray misy sosikevitra vaovao ka azo tanterahana zay kosa aloha zany ny angatahanay hoe tsy resa be fa zavatra azo tanterahana satria rapidina droit pédagogique zany ange dia rapitsy dia rapitsy zany hoe zavatra azo tanterahana eo no eo zany sosikevitra ilaina fa tsy hoe andeha isika hitady mpamatsy vola tsy fantatra na andeha isika hitady famatsiana tsy fantatra zay mbola tsy fantatra hoe rovina no tanteraka raha anangana tetikasa rovina no anomboka dia rovina no manomboka ahitambokatra ka ahafahana manena ny torapitso satria ny tsy fahazakana azy efa zao zao fa tsy hoe tsy amin'ny heritaona io vao tsy zaka ka ny sosikevitra ilaina zany zay mety ahitamba olana eo no eo zay no andrasanay. Ny vola omeny fanjakana ao fampandehanan-draharaha eo anivon'ny sekoly ny tsy ampy hoy ny tale tsy misy afa-tsy 400 ny teti-bola ho an'ny fampianarana ambony no an'ny université Antananarivo ka ny aotra faigo aotra 700 amin'izay no an'ny ENS Sampefolo. 400 ny an'ny université Antananarivo amin'izay vola 400 fampandehanana université zay zany dia aotra faigo aotra 700 ny anjara ny école normale supérieure Antananarivo satria moa io arakaraky ny isan'ny mpianatra sy ny isan'ny mpampianatra mpandraraha ao ary efa nisy amo fanazavana sy fandraisany lahatra tamin'ny ankizy izahay atao fitantanana sikolikoa dia zao misy ny solotena mpianatra moa ao amin'ny filakevitra fitantanana sekoly ary dia ny anay politika amin'ny mangarahara foana hatramin'izay aloha ny tantanana sekoly ka azo mpianatra dia azo mpianatra atao ny mijery ny hoe tia ny volana alohanay nakaiza daholo volanay ireo na eo aza izany rehetra izany ny roso hatrany ny fitokonana nataon'ireo mpianatra nivoaka ny vavahady izy ireo ka nandorim-pone teo ivelany mbola itoy ny hetsika raha ny fanazavana. Tontolon'ny fampianarana izay hatrany dia rahampitso no hiatrika fanadinam-panjakana voalohany ireo mpianatra ao amin'ny kilasy 5 fito taona no zandriny indrindra 70 taona kosa no zokony indrindra milamina amin'ny ankapobeny ny fanomanana rehetra fanadina. Ho anana lamanga niakatra araka amin'ny 100 ny isan'ny mpiadana tamin'ity taom-pianarana ity mahatratra 20 sy 3 alina nisan'ireo ankizy hiatrika ny CPE rahampitso raha toka 3 alina izany tamin'ny taona lasa raha ny ao amin'ny foibe paradinana tanimbarinan-driny efa tomombana avokoa na eo amin'ny lafiny fandripahalemana na nefitranam-piadinana ho an'ireo izay manana olana amin'ny taratasy-piantsona efa misy ny fepetra manokana no raisin'ny tompona andraikitra. Tena olana zany dia ohatran'izao ny zavatra mitranga ny ray aman-dreny misy tsy mamaky an'le convocation na tsy mamaky an'le acte alohan'ny amin'izy le mikarakara dossier zany dia tsy jerevany hoe diso ve le izy avy any sa marina izahay nefany tsy maintsy amin'ny alalan'iny bulletin de naissance iny na acte de naissance no manao ny dossier rehetrarehetra tsy manana zo mihitsy zany zay manova n'izay voasoratra ao anaty acte de naissance dia eo matetika no misy ny tsy mety kely zany ray aman-dreny manizingizana fa tsy tia ny anarany nefa ny taratasy ara-panjakana eo ampelantananay dia ny bulletin de naissance na ny acte de naissance ihany no entinay miasa. Na izany aza araka ny fanazavana afaka miatrika fanadinana ampilaminana ny ankizy aorian'izay voasiana fanamboarana mbola vitsy ireo ankizy tonga nijery ny efitranam-piadinana io maraina io teny an-tanimbarinan-drina
milaza fa efa vonina nefa ireo mpiadina izay natao fanadihadiana. Ny taranja laza olana no mbola mampatahotra araka ny nambaran'izy ireo. Efa vonina be mihitsy problème. Indray misy question cachée. Anomboka ny 20 jona ny fitsarana ireo taratasy-pianadinana. Ny ena anisan'ireo mpitsara amin'ity fanadinana CPE 7.4 ity. Arakaraka ny fahavitan'ny asa noho izany no ivoahany valim-panadinana. Tombanana ivoaka alohan'ny 20 jona nefa izany. Baraka volana jona zany tokony manomboka ny fitsarana. Tokony hanomboka koa ny alakamisy zany ny asan'ny transcription. Eo moa dia arakarak'izay ataontsika hoe fahavitan'ny asa no amaritantsika zany hoe roviana zany tokony voavoaka ilay valo fanadinana no tsika. Fa dia salamisa-taona dia saika tsy dia ela loatra zany voany fa alohan'ny alahady eo dia fa mipetraka ny valo fanadinana. Araka ambany teo hoe vinavina ihany zany zany rehetra io zany fa arakaraky ny fisotran'ny asa ihany zany mamatotra ny fahavitana. Ho an'ny rampitso araka ny fanazavana nomeny sampana mpamantatra ny toetry ny andro, andrahona ny andro ny maraina ary isavo zany ny atoandro. Rampitso zany CP moa dia heverina izy io ny alizay moa zany tsy dia matanjaka loatra. Dia no heverina izy io zany rampitso araka ny vinavina dia andrahoana fotsiny ihany ny maraina. Zany hoe tsy hisy ny herika zany fa somary andrahoana dia isavy izy ny tolakandro. Ny maripana zany dia manodidina ny eo amin'ny 12 degré eo ny ambany indrindra dia hiakatra izy io ny atoandro iny any amin'ny 20 na 20 degré. Mbola itoy ny rahona sy ny atsika isaky ny maraina ho an'ity herinandro ity. Raha ny fanazavana efa tafiditra ao anatin'ny vanim-potoanan'ny ririnina isika izao. Lafo ny fahasalamana kosa indray dia manodidina ny 100,000 malagasy amin'izao fotoana izao ny tratran'ny drépanocytose, ny fahampitehan'ny selamena ao amin'ny raha ny olona iray moa no izay hoe drépanocytose izay hatreto tsy mbola misy ny fanafody fanasitranana izany fanadiny Mikael Ramalona. Avy any amin'ny faritra atsimo atsinanan'ny Madagasikara no isan'ny ahitana ny trangany aretina drépanocytose raha ny eto amintsika. Antony ny fisian'ny lova tsy mifindra izay mamindra mora ny aretina amin'ny taranaka. Raha ny fanadidina nataon'ireo manam-pahaizana momba ity aretina ity dia 900 hatramin'ny 1200 ny malagasy no tratran'izay. Iray amin'ireo ity marary iray ity saingy izay efa nahazo fitsaboana. Tamin'iza 5 taona. Rehefa andro mangatsiaka na reraka be zany mihetsika izy dia tsisy zavatra vita atao zany. Efa vatana ray manontolo zany marotsikotsika daholo. Vokatry n'ilay aretina zany dia misy fahasimana zany ny taolana dia tsy maintsy niakatra tetety Antananarivo. Tsy mahatratra hatramin'ny 5 taona ny olona iray voan'ny aretina raha tsy misy ny fitsaboana tsy taran'izany. Aretin'ny raha ny drépanocytose saingy mitarika any amin'ny taova hafa amin'izay fahampitehan'ny selamena izay ka manetsina ny lalandra mandinika. Ohatra amin'izany ny fahampitehan'ny taolana, ny atidoha, ny aty, ny tsy fahampian'ny oksizena any amin'ny vatan'ny olombelona voan'ny aretina ary reraka lava tsy mahavita na inona na inona. Dia tsy misy fitsaboana hoe ty fanafody dia tsisy tsony drépanocytose. Tsy misy zany zay. Fa ny tena marary moa zany dia izay nandova an'izy io avy tamin'ny rainy, avy tamin'ny reniny dia lasa anankiroa zany, lasa SS zany le olona na misy zavatra hafa mitavatra amin'izay. Tsy aretina mifindra drépanocytose. Ny aretina mifindra manko dia misy tsimoka aretina zany dia hoe mifindra amin'ny olona anankiray ohatran'izao. Tsy aretina mifindra izy fa izy indray dia karaktera lovana avy amin'ny ray aman-dreny. Maladie génétique izy congénitale fa tsy mifindra raha hoe misy olona drépanocytaire zao ka ny raha ny afindra amin'ny olona anankiray tsy mamindra akory tsy mifindra izy satria ny any amin'ny gène, any amin'ny fetombohany mihitsy no misy fahavoazana dia tsy mifindra zany izy. Aretina misy maneran-tany ny drépanocytose. Raha ny antotanisa dia olona manodidina ny 50 tapitrisa no tratran'izay maneran-tany ary zaza manodidina ny 3 hetsy isa isan-taona no teraka hatrany ankibo ahitana io soritra aretina io. Androany sy Rapitso no anamariana ny andro maneran-tany hiadiana amin'ity aretina ity. Tontolon'ny kolotsaina kosa indray dia miavaka avy any amin'ny faritra atsimo indray no entina aminao anatin'ity fanadidina manaraka ity ny mahakasika ny gadona beko sy banaiky fanadiny miantarandrianaivo.
Kolotsaina mampiavaka ny Antandroy ny hira-beko sy banaiky. Hatramin'izay izany hoe 4 amin'ny fahagola no efa nisian'ity gadona avy any Antsimity. Tsy misaraka amin'ny beko sy banaiky ny mponina avy amin'ny faritra Toliariny rehefa misy fety toy ny famorana, fampiakaram-bady. Saika mitantara ny andavanandro ny mponina kosa ny tononkira. Meorano ny raopelaka, meorano. Zay zany hoe meorano raopelaka. Dia ny voizin'iny manao banaiky ny ao anatiny. Dia mangataka rano satria ny amin'ny tanàna any Androy any toerana sairana rano. Dia misy karazany fanaovana an'ilay banaiky. Misy izy avy amin'ilay fety. Dia misy izy rehefa misy havoria zay moa anatin'ilay olona maty. Dia manao an'ilay banaiky koa ilay Antandroy. Tsy misy na inona feo fotsiny dikany vahiny hoe akapelany beko. Banaiky kosa arahana lokanga sy tsinjaka na dia banaiky. Mbola vitsy ny toeram-pianarana ditaka izao eto Madagasikara. Saika lovana fampitana fahaizana amin'ireo izay miangaly azy no ahaizany taranaka teoriany izany. Manomboka ny paritaka manerana ny nosy eto Andrenivohitra ankehitriny ity gadona ity. Le banaiky zany efa gadona efa fahagola izy io. Hoe ny razambe taloha zany efa nanao banaiky. Dia ny Antandroy ihany manana an'ilay banaiky. Efa ela zay ny voy anazy fa amin'izao efa manomboka hain'ny olona ilay izy, surtout isika eto Antananarivo. Fa tamin'ny voalohany nampahalalana anazy Antananarivo dia nisarotra aloha nampitana anazy. Fa amin'izao izy efa manomboka hain'ilay olona. Samy manana ny vakotrazany araka izany, ny faritra tsirairay. Zava-dehibe amin'ny kolotsainy malagasy ny fitazomana azy ireo sy tsy famelana azy ho adino no ny fiditry ny gadona avy any ivelany. Tontolon'ny fanatanjahantena kosa indray dia afabela tamin'ny FTM Manjakarainy tamin'ny Anosibe ny alady teo nandritry ny fifananana ady quartier natao tao amin'ny kianjan'ny Maki Andotapenaka norobany 3FB kosa ny fandresena teo amin'ny fifananana ady boaty fanadinty Tanela Ratondrorso. Ny voakompandresy tamin'ny isa 17 no 12 ny tamma Anosibe nanolona ny FTM Manjakarainy nandritra n'ilay famaranana quartier no karakarainy ny FTM teny mikanja amin'ny Maki Andotapenaka ny lahady teo. Isan'ireo lesoka ho an'ireto ekipa mpikarakara ireto teto ny tsy fahampiany ireo mpilalao tombo-toerana teny ambony kianja noho ny ratra nahazo azy ireo taorian'ny lalao iraisam-pirenena izay nataony. Tsy araka ny fahita hatramin'izay noho izany ny endry dalao nasehon'izy ireo nandritra ny lalao famaranana ny herinandro teo iny. Ankilany kosa tsy mbola afabela tamin'ny 3FB ny IRC teo amin'ny ady boaty tamin'ny isa mazava 4-30 no 7-20 no nandavony ny ekipan'ny ministera ny fahasalamana azy ireo. Ny aloha io famaranana roa io dia nisy ny lalao fiadiny toerana teo amin'ny TFMA sy ny 15 family izay tsy totosa hatramin'ny farany noho ny savorivory nisy teo amin'ireo mpilalao. Tamin'ny isa 13 no tsy misy teo no nivoany TFMA ho mpandresy. Niditra tamin'ny dingany manasa-dalana ny farany herinandro teo ny fifananany eo anivon'ny ligue Nalamanga amin'ny taranja volleyball izay nitotosaina teny amin'ny kianja mitafony Mahamasina. Fanadidina. Efa madiva ifarana ny fifananana eo amin'ny fiadinan'ny tompon-dakana Nalamanga taranja volleyball amin'izao fotoana izao. Ny alahady teo no nanatotosana ny dingany manasa-dalana ho an'ny sokady zandriny teny amin'ny kianja mitafony Mahamasina. Raha ny ankapobeany zany ny voa teknika ny kiza kehitriny dia hita fa miakatra satria efa manomana tsiraray ary manomana ihany koa ny coach tsiraray avy raha teknika eo ny joueur tsiraray isaky ny club ka raha ny voa teknika zany amin'izao fotoana izao dia hita hoe miakatra ny voa teknika ny club amin'izao fotoana izao. Ny voalohany dia fitombony ny club anatin'ny kategoria tsiraray avy. Dia ny faharoa araka ny resako teo ny afo teknika an'ilay kizy na dia hatrany amin'ny Benjamin
hatrany amin'ny benjamin ka hatrany amin'ny senior dia mihitsy hoe miova le ankizy amin'izao fotoana zao fa tsotrany teo aloha zany fa zao fa efa manana traikefa tsirairay avy ny mpitondra ara-teknika ny club tsirairay avy. Toy izao ireo ampahambokatra azo teo amin'izany dingany manasatarana izany. Ho an'ny sokajy Benjamin Bias avy any Itaosy nandresy ny CCVB tamin'ny seta roa no tsy misy, 7 no 5 ary 5 no 4. GNVB nandresy ny AFA tamin'ny seta roa no tsy misy ihany koa, 5 no 9 ary 5 no 2. Teo amin'ny sokajy zazavavy kosa indray, mbola tamin'ny seta roa no tsy misy ihany koa no nandavony ny GNVB ny Bias ary nivoahan'ny CCVB ho mpandresy nanoloana ny ASC. Teo amin'ny sokajy zazalahy izay arahintsika amin'ny sary, GNVB nandresy ny AFA tamin'ny seta roa no ray, 5 no 7, 5 no 4 ary 5 no 9. Ary farany, Troafans nandresy ny ASC tamin'ny seta roa no ray, 7 no 5 no 4 ary 5 no 13. Raha ny fandaharam-potoana hitoy amin'ny fahavalo sy ny 15 ny volana Jolay izao izany dingany manasadalana izany izay ho atao eny mikanja amin'ny tafona Ankorondrano. Amin'ny farany volana Aogositra kosa no hanaovana ny lalao famaranana eny mikanja amin'ny tafona Mahamasina. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia fiara iray no nandona ireo mpandeha tongotra akaikin'ny moske iray ao avaratra atsinanan'ny Londres. Asa fampirona izay namoizana ain'olona, olona iray koa no voasampotry ny polisy. Fanadiny eo amin'ny sarin'ny France 24. Olona iray no namony ainy ary 7 hafa naratra. Izay ny vokatry ny asa fampiororoana nitranga tany Londres ny aliny alahady teo. Toerana iray tsy lavitry ny fonenan'ireo mpifindramona no nitranga ity asa fampiororoana ity. Raha ny fanadihadiana nataon'ny polisy any an-toerana, lehilahy iray 27 taona no nahavanina ity loza ity. Raha ny faneho-kevitry ny mpanolo-tsaina silamo izay anatin'ny vondrona musulman britannique, manoloana indrindra ny moské no nitrangana ity asa fampiororoana ity ary nokendrena tamin'izany ny moské Finsbury Park sy Europino. Ity moské ity izay isan'ny be mpino indrindra any Londres. Raha ny fitantaran'ireo nanatry maso, ny vavahady fidirana teo amin'ity moské ity no nokendren'ilay mpamily ilay kamionety. Manoloana indrindra ity tranga ity, naneho ny fiara-mioriny amin'ireo fianakavian'ny namony ainy sy ny naratra ny Prime Ministre Britannique Theresa May ary manameloko izao asa fampiororoana izao. Taorian'izay fiara-miora izay, nisy ny fivoriana antsoina hoe réunion de crise ka ity Prime Ministre Britannique ity no nitarika izany. Naneho ny fiara-mioriny amin'ireo naratra sy ny fianakavian'ny namony ainy ihany koa ny lehiben'ny mpanohitra Britannique ary manameloko ity asa fampiororoana ity. Alohan'ny sarana daverina aminao ireo vaovao nisongadina tamin'ity alina ity. Vilahy iray anazandary no voalaza fa ametrahana ny Claudine Razemamonjy any Manjakandriana fa tsy ao amin'ny fonja no sakanana tsy afaka nanamarina ny fitazonana azy ao amin'ny fonja na tsy anefa ny mpanao gazety. Tsy tonga namaly ny antso nataon'ny chaîne pénale anti-corruption azy tety 67 hectares ilay solombavamboaka nahazo izany. Vokatry ny fionany tsy nahazo ny rehetra natrehana teo amin'ny solombavamboaka sy ny ministry ny fitsarana teny amin'ny anteny mirapirenena ve izany. Ary farany mody arampitso no hiatrika ny fanadina-panjakana voalohany ireo mpianatra ao amin'ny taona 5 taona no zandriny indrindra ary 7 taona kosa ny zokony indrindra. Ty izay mamarana ny vaovao tamin'ity alina ity. Ankasitrany ianao nanaraka izany. Soava-mandry dia veloma mifoda olo tompoko. La 4G by Telma vous a présenté Nivavao. Big, vois ta vie en grand. Big. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. Ny fampalalam-baovao narahinao teo miaraka amin'ny Spaghetti Francia. Spaghetti Francia, safidiko, safidintsika.
ny vaovao miarahanao tamin'ny Cauchemar Fixe. Blue Line TV safidy tsara indrindra nanolotra anao teo. Ny vaovao